Aleloia, teraina Jesosy. Azo irery aniany voninahitra fa ny fiadanany kosa anjaka sy anapatapaka ho amintsika ety ambonin'ny tany. Tonga eto aho zany anambara ny hatsaran'ny tompo hijory vavolombelona amintsika rahavavy Ranada tamin'ny fomba nanafahany tompo ahy ny zavatra anankiray izay nanagejay dia tsy inona moa zany fa ny fitiavana manaraka an'ireny feuilleton na série télévision ireny. Ary toy izany koa ny fitiavana ny iran'izao tontolo izao. Ireny mba fialam-boliko taloha. Raha vao mandeha ireny fandaharana série télévision ireny amin'ny télé na inona ataoko na eo mpinanakanina aza tonga dia ajanona fa lasa makeny am-pototsin'ny télé mijery an'iny dia eo. Ary toy izany koa ny fijerevana azy amin'ny YouTube rehefa tsy miasa ireny moa zany dia jerena amin'ny YouTube ilay izy tonga dia mitohitohy daholo. Fa indraindray tena mahavita mandany andro iray manontolo, indraindray aza ny alina miaro toratra amin'ny telo maraina satria ilay izy koa ohatra manababo zany ohatra hoe vao mandeha zany dia ohatra ny te ho fantatra foana nitohiny dia eo tsy mahatsiaro reraka mihitsy, tsy mahatsiaro te-hatory, lany fotoana, lany andro eo am-potitra mijery an'iny eo. Toy izany koa ny fitiavana ny hira mozika amin'izao tontolo izao presque fantatra daholo raha vao mpihira ohatra nefa tena voageja tena babo n'izay zavatra izay mihitsiny. Ka tamin'izay indrindra no nandiny tena teo anatrehan'Andriamanitra ka nivangian'ny tompo aho tamin'ny teny izay nomeny ahy eo amin'ny Koretiana. Tamin'ny Koretiana voalohany dia ny andininy fahaenina toko faharoa ambin'ny folo. Ty teny ty no namangian'ny tompo ahy voalohany. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ny mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety andevozin-javatra na inona. Dia mbola miteny ihany koa izy amin'ny Koretiana, ny Koretiana 10:23 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ka tamin'izay indrindra no nandiny tena sady andevo ary tsy vitany andevo ihany koa fa le zavatra mamatotra tsy mahasoa ahy mihitsiny satria nahoana tsy hitako hoe inona ny tombotsoa azoko amin'ilay izy. Raha mijery an'ireny série télévision ireny aho zao dia raha malahelo izy dia malahelo raha misy mitomany aho dia tena latsaka poko mihitsy ny alaheloko iray manontolo ary lasa sorasorina amin'ny ao an-trano mihitsy nefa ny azy nge zavatra amboamboarina fotsiny fa ny azy zany tena hoe ao am-poko mihitsiny. Ka tamin'izay indrindra no nivavaka tamin'Andriamanitra tompo izaho tsy hanaika ndevon-javatra intsony fa ahafaho amin'ity ary mba aoka mba zavatra ampandroso ahy no omenao ahy. Dia tamin'izay indrindra ilay havana no nanafahan'ny tompo ahy tsy mba tia mijery an'ireny intsony aho zao ary tsy mandany fotoana hoe mihaino hira an'izao tontolo izao na dia mihaino mozika ary dia hira fiderahana, hira fankasitrahana an'Andriamanitra. Isaorana koa moa Andriamanitra nanome talenta an'ireny olona izay manana fahaizam-pahasoavana manokana amin'izay fanaovana mozika evangelika zay. Ary ao ihany koa hijery film dia be ny film evangelika azo jerena tsara na any amin'ny YouTube zany na any amin'ny télévision. Ireny indray zany no mahababo ahy amin'izao. Ka raha mahaliana anao izay fijoroana vavolombelona izay ka mba te ho afaka ihany koa ianao raha sendra voageja toy ahy teo aloha dia mampirisika anao hoe mandiny teny eo anatrehan'Andriamanitra fa satria dia mandalo ny fiainantsika ety ambonin'ny tany. Aza varimbariana amin'ny zavatra tsy mahasoa fa katsao aloha izay mahasoa. Dia izay indray zany no fijoroana vavolombelona azoko nizaraina tamintsika tamin'ity anio ity. Za moa zany tsy hanameloko ho an'izay rehetra mbola voageja amin'izany fa kosa anambara ny hatsaran'ny tompo ilaza ny nanafahany ahy ka raha nanafaka ahy izy dia hanafaka anao ihany koa. Amen.